La fomba vaoafa indray kosa tanora malagasy mirahalahy no isolitena ny Madagasikara voafantina anaraka fiofanana any États-Unis fiofanana ao manam-boninahitra. Aritra efa taona fiofanana azon'izy ireo momba ny tafika an-dranomasina sy ny tafika anabakabaka. Niaona tamin'ny miizy mirahalahy indrindra androany miaro sorojo ravaka sy Andriatavy norainy ary mitondra amintsika izao sary manaraka izao. Narivo sy 3 alina isan-taona ny mpianatra manao fangatahana anaraka fiofanana any États-Unis saingy 903 ihany no voaray. Tamin'ity taona vitsy satria 80 ihany ny mpianatra avy amin'ny firenen-kafa raisiny États-Unis hiofana ho manam-boninahitra amina academies miaramila. Manana solitena roa amin'izany Madagasikara dia Andriatavy ho an'ny tafika anabakabaka ary Ritchi Ramananandro ho an'ny tafika an-dranomasina. Fatatsika ihany fa nositsika dia ny dikan'izany tokony développena ny amin'ny lafiny aran-dranomasina moa zany mombana tsy maintsy ny fianarana izay noentina avany moa zany hiperformena ny tafika an-dranomasina rehefa tonga eto. Culture ny eto sy ny any États-Unis aloha zany dia efa tsy mitovy. Dia izay aloha ny tiako zaraina voalohany zany culture ny zareo avy any. Tsy hoe analona, tsy hoe anolona ny eto fa zaraina amintsika eto. Dia ohatr'izay koa ny lafiny ara-teknika tiako zaraina amin'ny armée de l'air eto entina hampandroso azy sy hampiroborobo azy. Efapolo mahery ny candidat teratany malagasy nandray anjara tamin'ny fifantenana. Nanampy betsaka ny mpiadina tamin'ny fanomanana izany ny masuvo amerikanina. Ankoatra ny fanadinana antsoratra ho an'ny fahalalana ankapobeny sy ny fitsapana amin'ny fahaizana teny anglisy, anisany notakiana tamin'ny mpiadina ihany koa ny fanadinana ara-batana. All passed. They all had the submissions for their packages. Tonga Madagasikara zany dia nisy tena niezaka be mihitsy tamin'ilay famonoana ilay dossier sy zavatra nalefa niaraka tamin'ilay dossier ny tanjany sy ny tena fanao fantotsany ilay fanadinana rehefa avy eo. Own packages and their own academic backgrounds. Tombontsoa an'i Madagasikara ny fisian'ny fiara-miasa amina firenena matanjaka ara-tafika toy ny États-Unis hoy ny talen'ny kabinetra ny ministera ny fiarovam-pirenena. Iverneto Tandrazana anatevin-daharana ny tafika malagasy raha teo izy mirahalahy aorian'ny fiofanana ataon'izy ireo amin'ny taona 2024. Rehefa mivoaka moa zany izy ho an'ny Ritchi zany moa zany izay mianatra amin'ny sekoly fampiofanana ho manam-boninahitra amin'ny tafika ranomasina dia antsonana amin'ilay tsona hoe enseigne de vaisseau de 2e classe. Eto Madagasikara moa zany hoe mitovy lenta tamina sous lieutenant zany izy ny mitafika an-tanety sy ny mitafika anabakabaka. Ohatran'izay koa i Andriatavy. Tsy voahaingana fa efa tamin'ny taona 20 no nisy ny fifanarahana ara-tafika teo amintsika sy ry zareo Amerikanina. Ny taona 2020 sy 700 kosa no nisy manam-boninahitra malagasy voalohany nalefa nanaraka fiofanana tany États-Unis.